kely izay ho ataonay zany dia mikasika ny toedrara izay misy amin'izao ka ilazanay satria tsy mahavaolana ny mpanao politika manoloana ny olana politika izay mitranga amin'izao ka hitanay fa miverina foana ny krizy ary tsy mena azy ny mpanelanelana ka dia mihitsika ny fiainam-pirenena tsy mitsahatra mahazovahana ny kolokolo sy fandriam-pahalemana ary fangorona karena amin'ny tsirary ny teraka fahantrana magitsokitsoka eo anatrea ny fiainan'ny maro anisa tsy mahatoky ny mpanao politika intsony koa ny olom-pirenena ary miraviravin-tanana sy miraviravin-tanana ny tena andraikitra ny manoloana n'izao fiainam-pirenena izao ny maro anisa mbola miredareda am-pony rehetra nefa ny fitiavan-tanindrazana sy ny sotoavina malagasy antoko ny fitoniana sy fampandrosoana aingana sy maharitra ary indrindra tsy mitanila noho izany dia ilaina ny fiaraha-mentan'ny olona rehetra mahatsapa-tena ho vonona sy vanina ho tambazotra ny tsara ho fanavotam-pirenena noho izany dia tsy hipetra-potsiny izaho ireo fa ho avy olom-pirenena mandray andraikitra ary izay olom-pirenena rehetra mahatsapa-tena fa manana andraikitra amin'ny fiainam-pirenena dia tanina ihany koa. Ny androany aloha zany ny zavatra horetsanay dia hoe miantso ny olona vonona tsy vanina ao anatin'ny tambatsotra eo amin'ny androany fantatrareo fa araky ny dignité fa tena mavitra izay tsy hitovy amin'ny fomba izay tsy nampahomby ateo aloha zay ngambanazy zany. Reto olona manatrika anareo reto ianareo dia olona sahy nandray andraikitra sahy fanehitra tamin'izay verina fa rafitra tsy mampahomby rehetra teto amin'ny firenena nanao sorona ny kariera ny sasany ary ao anatin'izay zany hoe fa nandray andraikitra izahay dia mbola hanohy ary hiezaka hatrany mbola hiazona izay andraikitra mipetraka aminay amin'ny olom-pirenenanay izay. Ampiko kely ny zavatra misy amin'izao dia misy crise politique eto Madagasikara ary ny mahatonga an'izay crise izay dia averina ihany fa ny fisiny tsy maty manota satria tsy mipetraka tsara ny tantandalàna eto Madagasikara. Misy ny tsy fahaizan-tantana natao hoe mauvaise gouvernance izay ataon'ireo olona izay nampindramina fahefana ihany koa ka mahatonga ny kolikoly sy ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena sy ny volam-panjakana ihany fotsiny. Etsy andany misy ny fikarakarana fifidianana izay tsy atokisan'ny olona rehetrarehetra mihitsy raha hoe ny mpitondra amin'izao izay efa mampiseho ampabe maso fa vonany angala-bato amin'ny fifidianana no hikarakara fifidianana ireo zany ny olana lehibe nefany manoloana izay zavatra dia hitantsika fa mbola tsy mahita vahaolana ireo mpanao politika amin'izay olana anankitelo izay fa lasa ohatrany hoe fizaran-tseza ny hitan'zareo vahaolana. Izay mahatonga anay misintona lakolosy avy hatrany amin'izao hoe na iza mieritreritra anova n'io zavatra efa tsy mety eo ka mbola hamerina andreo zavatra tsy mety ireo dia isika tsy anaiky. Zay zany no votoaton'le izy ary maro fomba tsy anaketsika amin'izany zavatra izany. Raha ohatra ka hoe tantaraina hoe izao zavatra misy atao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, raha ohatra ka hitanareo zahay eto zao dia avy any misehatra isan-karazany tsy olona iray fiviany zahay reto eo amin'ny misehatra misy anay eto amin'ny firenena fa samy manana ny misy anazy fa saingy ny antony mahatonga anay hiaraka eto dia nampiaon'ny firesadresana ny ambadimbadika any mino fa samy manao an'izany daholo ny olom-pirenena rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hoe ahoana ihany izy ty fa ahoana mariny dia ohatr'izao foana verimbery raha fantany izany ka ohatrany mba hoe tsy te hipetra-potsiny zany zay tena aloranga asina zavatra anankiray ty fa tena ohatrany ho grave ty anao ohatr'izao foana tsika na ianareo reo any mety ho zany daholo koa na ho-tsainareo hoe fa dia ahoana dia ohatr'izao foana ve tsika ty ka manakevitra zay voavoka ny fotoana manaraka rehetrarehetra zay satria miezaka foana zany hatramin'izay ny mpanao politika mifandramatra ho mpanao politika zany fa tsy miezaka tena marina satria tsy dia tombontsoan'ny pirenena ny jeren'le mpanao politika rehetra mihitsy fa tsy naro fitrandrana na mpanohatra na ny ampony zany ataona eo anatin'izay daholo dia ny tombontsoan'ny kandida izay atokony foana zany fa tsy ny tombontsoan'ny vahoaka ny toa hitanay ataon'le mpanao politika ary zava-misy zany satria raha ny fifidianana ohatra tamin'ny 2014 ny ampahefatry ny malagasy any nandany ny filoha teo fa nakaiza daholo reo ambiny reo dia reo ambiny reo zany ny tiana ihany koa zany andray andraikitra miaraka amintsika rehetra zao fa tsy rariny tsony zany ny zava-manjoan'ny firenena ankehitriny.
tsinitsiny ty ajona ity zany e sady tsy vovonany ty nitsinitsiny fa fitangorongorona olona mitokomokontolo fotsiny le stratégie ho ataonay a dia mbola tsy hoavoakanay eto androany zay ny antony zao zavatra fambolinana zao fa zavatra tena ambara androany a zavatra foy kely tsy misy an'izany phrase lavabe zany fa tokony olazainay fotsiny dia hoe tsy petrapotsiny zay fa lasa makana be mora zay mamorinana hoe tsy petrapotsiny zay dia vitany ny conférence de presse ny point de presse fa lizy mba misy fanazavana kely ihany zay fanazavana tsy zava-baovao akory fa ohatrany hoe milaza miara-mahita fotsiny zany io dia ampianarana politika any io e nefa tokony misamanao politika daholo tsika rehetrarehetra fa io hoe fiainatsika misy mino vaisa mino zahay fa tsisy naomby a ny fomba natao hatran'izay zany dia mba miezaka zay mandray anjara ohatra nareo rehetrarehetra koa tokony mba mandray anjara zany mba hiotran'izay fa tsisy zavatra naomby ampamahana ny olana ny fampandrona Madagasikara trindra manana hevitra zay a olazainay amin'ny manaraka voalohany indrindra aloha mifahitanareo an'ny mpanao politika amin'izao fotoana zao hoe tafavoaka sa tsy tafavoaka raha tsy tafavoaka izy tsy maintsy misy ny tafavoaka koatranazy satria tsy avelo afaty amin'izao ny firenena ny anankiray faharoa anatin'le izy a be dia be koa ny mangitahita indrindra ny vahoaka zay nangina hatramin'izay ka ireo vahoaka ireo ny mino dia izy koa mino fa io firenena stratégie no tediavinareo anatin'le izy ny zavatra azo omena dia izao efa nanana paikady tsirairay avy izahay ireo nandritry ny fotoana maro fa tonga ny fotoana anambarana azy izay zany ny stratégie entinay miatrika ny fanovana ny zava-misy eto amin'ny firenena ao anatin'izay dia afaka mijerytsika hoe raha tsihatra tany amin'ny sehatry ny syndicat ry radirabalala dia miatrika hatramin'ny farany fatatsika tsara inona ny nataony toy izany koa fa nisy tao anatin'ny lalàna izahay tany anatin'ny fanabeazana ny fiarahamonina ny fitezana tany anatin'ny sarimetsika tany anatin'ny fampitana nyreny hevitra sy afatra isan-karazan-teny toy izany koa ny fiarahamonim-pirenena izay efa niteny namoaka fekevitra tamin'ny lalàna mitondra zavatra ireny zavatra ireny no hitambatra tsy ho zavatra hafa kanefa everinay fa tsy azo ny mpanao politika ho dingadinganina intsony manomboky ny olona hoe mitady toerana lero zay tsy mila ny resaka fizaran-toerana mihitsy tsy mitady toerana amin'ny zay fomba hoentina mahana zao krizy zao mihitsy zany zay tsy any ny tanjona fa ny zavatra tianay kosa dia lay fekevitra avy aty aminay zay konokononina am'izao fotoana zao ary efa ao fa voninao izy anaty ordinateur dia mba io no tokony ho bazy na fototra iainganiny zay olona hitona rehefa avy eo zay tanjona io mba tsy isian-javatra oatra zao fa zay tsy mitetitetiky hoe rehefa raikitra ny fizarana seza dia andao akatsika mba anataka ministera tsy ihany mihitsy zay tsy any ao anatin'le hoe tokony manara-dalàna daholo ny rehetra ny HCC koa ngambany ao anatin'izay tsy angambany fa tena ao anatin'izay efa hitantsika ihany imbetsaka ny HCC no mamorona lalàna zay hitompony zany hoe mieritreritra azo ambony lalàna koa zany ny HCC ka raha sanatria ny HCC tsy manara-dalàna dia amintsika rehetra ny HCC koa zany dia mandika ny lalam-panorenana ngamba ny amezana azy zareo dia zao hoe raha anjerentsika ny krizy hatramin'izay misy teto amin'ny firenena nanomboka tany amin'ny alantsika nazotsika fahaleovan-tena ka mandraka ny vaninandro androany dia natao foana hoe krizy politika le izy dia vaolana politika hatrany no entina teto amin'ny firenena fantatritsika nefa fa firenena fa dimy mahatra indrindra ny firenentsika Madagasikara zany milahatra amintsika dia firenena tany anaty zany hoe ny arikarena ny firenentsika zany dia arikarena firenena anaty nefa teto mbola tsisy ataontsika hoe guerre civile na nalalana zany ady lehibe zany akory ka amin'ny antony hijoroanay dia zao hoe mba aleo indray hijoro le vahoaka zay natao karazany takalonaina mihitsiny a mba hijoro amin'izay isika tsy avelantsika ty krizy indray mandeha ty mba tena hoe hitovy amin'le sasany fa tena be hoe kiondalana indray zany mba hitondra tena fanovana dia ny raha fantatrareo a izahay reto dia natomboka hita amin'ny tenanay le fanovana tsy niafa aloha mijerenay fa ny tenanay raha mahita ianareo fa ny eo anivon'ny syndicat magistrat zao a dia tena ataoko hoe miezaka amin'izany atao hoe fanadiovana ny kolikoly eo anivon'ny le membre tsy mory zany andraikitra zany teo anivon'ny orinasa Madagasikara mitovy an'izany ihany koa nataonay nangataka mihitsy zay mba ho diovina fitantanana eo anivon'ny orinasa Madagasikara tahaka an'izany ny omscope digital fantatrareo fa namoaka horonan-tsary ry zareo a dia ny resaka le ataontsika hoe gisa mainty
samy efa nahita isika pas de aller tao amin'ny teny frantsay en providence raha monsieur Andranto moa zany no jerenareo dia niady mandrakariva ny amin'ny atao hoe fanondranana reny tsokisokany reny andramena fanondranana tsokisoka reny harem-pirenena tahaka an'ireny sokatra lafo viditsika reny a karazan'izay zany dia mijory izay ho arofanina tsy anaiky intsony a fa tena hiady mba tena hoe anana ny vahoaka malagasy ny tena fiandrianana